Bonsoir daholo tsika rehetra hiadanany tompo sy ny fahasoavana amintsika mandrakariva. Vaovao sy maresaka, manao fitenena ao amin'ny tompo maresaka. Zany sady zany zany mihitsy. Olo zay le fitenenana any am-piangonana ireny. Mba ataontsika zany mihitsy. Hiadanany tompo amintsika rehetra. Rosoaritsika. Alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika ara. Anaran'i Jesosy. Jehovah-Andriamanitra iray io. Miantso ny anaranao izay amin'ity hariva ity indray raha hianatra sy handinika ny teninao. Tsy efanay amin'ny fahendrenay na amin'ny fahalalànay. Famoakevitra ny faminaniana fa amin'ny alalan'ny fanainao masina ririhany. Dia mangataka aminao Andriamanitra iray io. Aoka ireny fanainao. Mirotsaka aminay amin'ny fahafenoana. Anokatra ny fonay sy ny sainay mataranay ny sitraponao. Koa dia mampianaranay iray io ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Fa vonikehino izay vahoakanao. Eny iray io. Tsy mitsahatra ihany koa izay ny mitondra fifonana hito anatrehanao. Satria raha mbola hito amin'ity tany ity izay dia mety mbola latsaka. Ary tsisy marina na dia iray aza. Ka ninona mety tsy famendrenana fahotana vitanay teo anatrehanao tamin'ity anio ity dia hifonanay aminao raha io ka hangatana famindram-po sy famelan-keloka. Mamindrafo aminay raha io mamelany eloka irenao. Mangataka aminao izay Kristy io dia amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ary eo kariray ny fanainao hitantanay ho amin'ny marina rehetra. Eo am-pelantananao iray no ametrahanay ny fotoananay amin'ity hariva ity indray sy ny fifandraisanay. Na ny fitaovana rehetra izay ampiasainay na ny tokantranonay. Na ny fahasalamanay mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza. Ary eo ka Jesosy izay marary na tsy salama ny tokantrano any. Dia ianao ny hamindra foka hanasitrana. Aoka Kristy le diakapoka taminao ny hitondranao fanasitrananao anay. Dia ray ny naranao ray, dia ray ny naranao Kristy io. Amin'ny anaranao Jesosy nandratanay izany vavaka izany teto anatrehan'ilay Jehovah tompony maro. Amen. Iroso aritsika. Lesona izay nresantsika tamin'ny tapany maraina iny dia nanao zany tsika nijeritsika mikasika ilay voalaza tao amin'ilay hoe apokalipsy toko 5:20 dia ny andininy 2:20. Verenantsika vakina indray ilay izy tsy maninona mihitsy. Ny zavatra nresahany teo mikasika an'io dia hoe ary ny fahenana nampidina ny taondoviany tamin'ny Eufrata ony lehibe dia ritra ny ranony. Anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Rehefa nararaka teo amin'ny Eufrata zany ilay divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zany, tao anatin'ilay kapoka ny fahatezeran'Andriamanitra, dia zao hoe ritra ilay ony lehibe ozy izy. Dia ritra ilay rano izy anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Dia io zany zavatra hitantsika dia fampitahana ny amin'ny zavatra nitranga tokoa zany tamin'ny Babilôna tany amin'ny testamenta taloha. Ampitahana zany amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika fa rehefa rava tokoa rehefa rava ny fanjakan'ny Babilôna ary ny narava ny fanjakan'ny Babilôna dia noho ny fanafian'ny Kirosy mpanjakan'ny Mediana sy ny Persiana zany. Ka rehefa nanafika ny Babilôna i Kirosy dia zao noritrainy ilay on'ny Eufrata io dia avy amin'ilay lalan-drano izy no nandeha zany nanafika ny tanànan'ny Babilôna izay tsy napozina mihitsy ny fahatongavany satria tsy hitan'ny Kaldeana ny avian'izy ireo zany. Ka rehefa noravany fanjakan'ny Babilôna satria ny fanjakan'ny Babilôna no nanjaka naneran-tany nandriran'izany vanim-potoana zany dia lasa ny fanjakan'ny Mediana sy ny Persiana indray zany no nanjaka naneran-tany taorinan'izay. Fantatsika nefa fa i Kirosy dia voahositra Jehovah, mpanjaka niran'Andriamanitra mihitsy izy. Dia ny antony nandran'Andriamanitra azy dia andravany fanjakan'ny Babilôna ampody zanak'Israely any amin'ny taniny ary anavao ny any Jerosalema sy anamboatra ny tanàna izay rava izany. Dia hitantsika tamin'ny teny izay novakitsika tamin'ny maraina iny fa tanteraka tokoa zany ilay izy ara-paminaniana ary tanteraka ihany koa ara-baky teny ilay izy ny amin'ilay hoe naritra ny Eufrata. Rehefa
novakitsika nefa le ato amin'ny apokalypsy mikasika le hoe leo amin'ny andiny faharoambe folo de hoe ny fahinana ampidina ny tondo vita amin'ny Eufrate ho ny lehibe de ritra ny rano izy anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka ireny. De ny zavatra zay resahany eto zany de zao hoe allusion le zavatra nitranga fa iny no resahany eto. Allusion le zavatra nitranga fa iny zany no resahany eto. Hoe rehefa ho avy koa zany le fanjakan'Andriamanitra de zao ka ny hevitra le hoe faharitran'ny leony Eufrate eto zany de zao hoe ny faharavan'ny fanjakan'ny Babilôna no resahany eto. Zany ho rava zany hitana fanjakan'ny Babilôna io amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. De ny zavatra teneniny ihany koa de miteny izy hoe de eo amin'ny andininy faharoambe folo eo tapany faharoa izy hoe de ritra ny rano izy anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro. Anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro de ndraisika teto le teny izy ireo mpanjaka avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro. De hoe ny tompontsika ozy sy ny Kristiny no raisiny ozy izy ny fanjakany zao tontolo zao. De verenantsika vakina kely izy eo amin'ny toko faraky amby folo. Toko faraky amby folo. De ahoana ozy izy eo amin'ny andininy fahadimy amby folo, verenako vakina kely eo. Ary ny anjely fafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Zany hoe ho raisin'Andriamanitra sy ho raisin'ny Kristy zany ny fanjakana amin'izao tontolo izao. Ary izy no anjaka mandrakizay. Zany hoe rehefa ho rava zany ny fanjakan'ny Babilôna io dia inona ny zavatra misy? Ho raisin'Andriamanitra sy Kristy ny fanjakana. Ary tsy anjaka tsony Babilôna zany fa ny fanjakan'Andriamanitra no hitoetra mandrakizay. Zay ny zavatra teneniny io. De iny ny zavatra hitantsika zany tamin'ny maraina iny. Zavatra anankiray ihany koa resahany anatin'ilay zany de zao hoe rehefa rava zany ny fanjakan'ny Babilôna amin'izao vanim-potoana iainantsika izao de le fanjakan'ny Bibdia zany io. De ny zavatra hita zany de zao hoe ny fianjeran'ny fanjakan'ny Babilôna zany de zao hoe manomana ny fanafana ny vahoakan'Andriamanitra. Hiditra amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany. Ny faharavan'ny fanjakan'ny Babilôna ihany koa de zao milaza ilay fanamboarana le lanitra vaovao sy tany vaovao. Manomana ihany koa zany le tany vaovao sy lanitra vaovao satria ho avozan'Andriamanitra zao rehetra zao. De amin'izay lanitra vaovao sy tany vaovao zay no hitoeran'ilay Jerosalema vaovao, le tanàna masina zany zay misy an'Andriamanitra. De zay zany no mikasika an'iny lesona zay hitantsika tamin'ny maraina iny. Eo moa zany zavatra anankiray ihany koa de zao hoe misy camp anankiroa zany mifanatrika eto, na hoe toby anankiroa mifanatrika zany, hery roa mifanandrina zany eto. Ny ankilany zany ny camp anankiray de hoe ilay mpanjaka avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro izy le hoe avy any antsinanana zany de maneho le herin'Andriamanitra io le Andriamanitra mpamonjy de le Andriamanitra Jerosalema zany ilay tanàna masina. Ny ankilany iray nefany de ny camp ireo mpanjakany tany, na hoe ny tombon'ireo mpanjakany tany zany maneho an'le herin'ilay ratsy. De ny herin'ilay hoe Grande Babylone ozy izy na le hoe Babilôna lehibe zany. De io le hitantsika tamin'ny Apokalypsy toko fahinana amby folo. Andininy fahatelo amby folo manao hoe ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy avy tamin'ny vavan'ilay Bibdia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Andininy fahaefatra amby folo. Fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Nahita ozy izy fanahy telo tahaka ny sahona. Io zany no miasa. Io fanahy telo tahaka ny sahona io zany no miasa amin'ireo mpanjaka ny tany ireo. Nivoaka avy izy ireo fanahy telo tahaka ny sahona ireo. Zany hoe fanahy maloto zany ireo. Satria fanahany demonia ireo. Nivoaka tao amin'ny vavan'ilay dragona. Fantatsika fa iza ilay dragona? Devoly sy Satana. Nivoaka avy tao amin'ny vavan'ny Bibdia. Izy io Bibdia io. I Bibdia io de io le antsoina hoe Babilôna lehibe io. Ny dragona no nanome azy ny seza fiandrianana sy ny fahefany. Ny dragona no nanome azy an'izany. Ary fahatelo nivoaka avy teo amin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka ozy izy.
io zany mbola tsy voaresantsika mikasika an'io mpaminany sandoka io de horesahantsika kely mikasika an'le resaka hoe mpaminany sandoka hoe zay zany horesahantsika indray amty tapiny arivo ty hoe iza indray ary mpaminany sandoka io zany fa reo zavatra rehetra reo moa zany mbola fampidirana no ataontsika eto amty fampifandraisana an'le toko fahinambifolo am'lay trompetra izany eo am'lay toko fahasivy fa rehefa tonga any amy toko fahatelo ambifolo tsika de tena ijery tokoa hoe iza ary lay any zany vo tena hitantsika am'izay ny identité an'lay hoe iza le tena bibidio any vo tena hitatsika koa hoe iza ary ty mpaminany sandoka ty zany fa fampidirana zany no ataontsika am'le fampifandraisana zany am'lay trompetra enina sy ny kapoka enina izany de resaka ary tsika zany hoe efa hitantsika fantatsika eo izy le dragona de hoe devolo sy satana hitantsika am'ko le bibidi de hoe io le babilôna lehibe zany le nomena azy ny fanjakana manerana n'izao tontolo zao satria ny dragona no nanome ny seza fiandrianana de resaka ihany ko tsika ole hoe mpaminany sandoka satria misy anankiray fahatelo zany ty satria ny herin'le ratsy zany de hery anankitelo koa ny herin'le ratsy tahaka ny lerin'andriamanitra andriamanitra ray Jesosy Kristy fa namasina hery anankitelo zany zay ankilana zany ny herin'le ratsy de misy hery anankiray hery telo ihany koa dragona bibidi mpaminany sandoka ihany koa zany ankilana reo zany hery mifanandrona zany reo miady zany reo hery anankiroa reo zany de ijeryntsika ary hoe iza ary ty lazaina fa mpaminany sandoka ity indray zany ijery an'ity resaka hoe iza indray ary ty lazaina fa mpaminany sandoka ity de io mpaminany sandoka io zany io le antsoina hoe anko ny bokyny apokalipsy hoe le bibidi niakatra avy tamin'ny tany satria raha nijerytsika n'lay bibidi voalohany zany de le bibidi voalohany io le hoe nomeny dragona fahefana sy ny seza fiandrana de io ndray bibidi niakatra avy tamin'ny ranomasina zany io bibidi io fa mbola hojerentsika koa moa zay zany rehefa tonga any am'toko fahatelo ambifolo tsika hoe fa hoe maninona no lazaina niakatra avy tamin'ny ranomasina izy ary maninona le anankiray ihany koa lazaina fa niakatra avy tamin'ny tany izy fa eto zany tsika de raha miresaka n'ity hoe mpaminany sandoka ty zany de iza nresahana amin'io de miresaka le hoe bibidi indray zany tsika zany hoe misy bibidi faharoa zany de ty bibidi faharoa ty zany de lazaina fa niakatra avy tamin'ny tany izy zay indray zany nilazaina anazy eto aty amin'ny toko fahatelo ambifolo no atantsika anazy zany andin'ny faraky ambifolo sy ny faharoa ambin'ny folo apokalipsy toko fahatelo ambifolo de ny andininy faraky ambifolo sy ny faharoa ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy de ahoana izy ary hitako fa indro nisy bibidi iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanana tandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragona ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidi voalohany dia asehony eo anatrehany ary ny tany mba am'izay monina eo dia asainy miankohaka eo nylohan'ilay bibidi voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika nafaty azy izay zany no mikasika an'ity bibidi faharoa ity zany ny zavatra nyteneniny de zao hoe manana tandroka roa izy tahaka ny any zanak'ondry eo zany de efa misy zavatra anankiray ngezabe teneny tahaka ny any zanak'ondry izy de toy zany le izy sady miteny tahaka ny dragona ozy izy zany hoe miteny tahaka ny dragona izy miteny iza moa ny dragona fantatsika fa satana ngeza ny dragona zany nefa ity bibidi faharoa ty miteny tahaka ny dragona ozy izy de toy zany ary ny fahefana rehetra amin'ilay bibidi voalohany dia asehony eo anatrehany zany hoe ny fahefana zany satria fantatsika eo zany misy ambara tonga pahefana zany eo am'le hery anankitelo reo de inona le ambara tonga pahefana ny dragona zany ny voalohany izy zany ny sefoben'ireo ny dragona nanome fahefana an'lay bibidi voalohany sy ny seza fiandrianana fa ity bibidi faharoa ty indray de ny fahefana avy am'le bibidi voalohany zany nanome azy an'ray ny fahefana io koa zany hoe ny fahefana zay ananany zany de avy am'le bibidi voalohany ihany koa ny fahefana zay hoentiny satria ny fahefana rehetra zay nomena an'le bibidi voalohany de izy no mampiatra anazy
eo anivon'izao tontolo zao zany izy no mampiatra an'izay arak'le nyteneny teo verenako vakina leo amin'ny andininy faharoambefolo manao hoe ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany ary ny tany mba am'izay monina eo dia asainy miankohaka eo an'lohan'ilay bibidia voalohany. Izy zany mampiatra ny fahefan'ilay bibidia voalohany ary ny fahefana izay azony tamin'ilay bibidia voalohany io dia zao hoentiny mampiankohaka ny mponina rehetra ambonin'ny tany iankohaka eo an'lohan'ilay bibidia voalohany zany. Inona ny hevitra zany? Raha zany ny vakinao fotsiny dia vaky ny lohanao inona ry ny zavatra tenin' zany fa symbolika zany rehetra zany. Misy heviny ara-panahy zany rehetra zany. Eto fa fampafantarana le mpaminany sandoka no resantsika eto fa rehefa tonga any amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo tsika tena iresaka lalina tsara mikasika an'io mpaminany sandoka io zany. Fa ny zavatra anankiray tiako mariana fotsiny dia ty raha vao miresaka tsika moa hoe bibidia dia inona moa ny atao hoe bibidia tamintsika nianatra ny kody zany dia raha vao miresaka bibidia tsika dia zao hoe fanjakana zay zany no resana raha vao miresaka bibidia zany tsika dia hoe fanjakana na hoe firenena zany fanjakana na firenena zany zay zany resaka hoe bibidia no dia hoe fanjakana na firenena. Ity bibidia ty nefany ato amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo izy dia nilazaina inona ny anarany hoe bibidia niakatra avy tamin'ny tany. Aty amin'ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo nefa izy dia inona indray lazaina fa mpaminany sandoka izy zany hoe manana anarana hafa zany izy ty ihany koa manana anarana hafa izy ty dia jereo fa manana anarana hafa dolonga ny dragona iza ny dragona satana devoly bibidia le bibidia voalohany babilôna lehibe resaka indray koa tsika zany mpaminany sandoka io le bibidia niakatra avy tamin'ny tany dia le bibidia niakatra avy tamin'ny tany zany dia io le antsoina hoe mpaminany sandoka ihany koa zany. Eto nefa ny zavatra anankiray dia ty amin'le ilazana azy hoe mpaminany sandoka raha vao maheno hoe mpaminany sandoka zany dia inona ny zavatra tonga ohatra ny zavatra heninao zany hoe misy connotation religieuse zany le izy misy fahenoana ara-pivavahana zany no heninao amin'izay zavatra zay satria raha miresaka ny hoe mpaminany raha vao miresaka mpaminany zany ianao dia hoe ara-pivavahana no resahana an'izay ohatra ny hoe mpaminan'ny Jehovah no resahana amin'izay. Ity bibidia nefa nitondra le anarana hoe mpaminany sandoka zany hoe misy fahenoana ara-pivavahana zany mikasika anazy ity zany. Dia raha vao mitenitsika hoe mpaminany sandoka efa ny anarantsika teto zay satria ilay bibidia niakatra avy tamin'ny tany ity zany dia manana endrika inona izy ity zany manana endrika mpaminany sandoka zany izy ity ary amin'izay mpaminany sandoka zay nefa dia zao ny zavatra nianarantsika teto dia zao hoe ireo ilay lazaina hoe milaza ny tenany jiosy kanjy tsy izo izy fa maneho sinagoga ny satana zava-dehibe zay zavatra zay izy zany amin'ny mahabibidia azy firenena zany izy firenena zany resahana eto kanefa manana endrika iny izy mpaminany sandoka izy zany hoe endrika firenena maninona zany endrika hoe matahotra an'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra kanefa manao sinagoga ny satana satria inona zavatra hitany miteny tahaka ny dragona izy miteny tahaka ny dragona izy dia manana tandroka ihany koa tahaka ny any zanak'ondry izy zay le hoe tahaka satria makatahaka foana satana zava-doza be zany ity zany satria tena maka an'izay endrika zay zany izy dia inona moa no tena hevitra n'izany zany mihevitra n'izany zany dia zao hoe ity mpaminany sandoka zay resahantsika ity zany satria firenena izy ity zany dia zao hoe raha tokony hiasa ao an'Andriamanitra satria ny mpaminany dia maninona ny mpaminany dia hoe mpiasa an'Andriamanitra ny mpaminany izy nefa maka le anarana hoe mpaminany sandoka dia amin'ny mampaminany sandoka azy dia tsy miasa ao an'Andriamanitra zany izy fa miasa au service de l'institution na de l'État na du système miasa zany izy ho an'ny fanjakana miasa izy ho an'ny système io zany tsy haiko hoe mety efa haintsika angamba zany resaka système zany raha hainao manjery tsika meny vaovao hoe ny système no manjaka amin'izao tontolo zao
amin'ny lafiny rehetra, na lafi ny ara-pivavahana io, na lafi ny ara-kolotsaina io, na lafi ny ara-politika io, izy no miasa amin'ny zavatra rehetra. Eny ka naresaka na any amin'ny fomba fitaizana ny zaza hatrany am-pianarana ary dia efa tafiditrany izay fomba ny sistema zay. Ka izy zany misy eo amin'ny endrika hoe zanak'ondry, kanefa izy miteny tahaka ny dragona amin'ny mampaminany sandoka azy. Izy miseho amin'ny endrika hoe firenena mpivavaka, nefany miasa ho an'ny dragona izy. Miasa ho an'ny dragona izy. Zay ny zavatra ataony. Miasa ho an'ny firenena izy. Miasa ho an'izao tontolo izao izy fa tsy miasa ho an'Andriamanitra. Miasa ho an'izao tontolo izao izy fa tsy miasa ho an'Andriamanitra. Dia io ohatra n'ilay voalaza tao amin'ny soratra masina iny efa nianarantsika teto izy io. Mikasika ilay hoe Anania mpaminany. Tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany, nisy an'io Anania mpaminany io tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany. Ity Anania ity dia milaza fa mpaminan'ny Jehova izy. Nefa maninona? Niasa ho an'ny fanjakana izy fa tsy niasa ho an'Andriamanitra. Niasa ho an'ilay mpitondra fanjakana izay nisy teo izy. Dia izy moa mpitondra fanjakana tamin'ny andron'ny Anania zany dia tamin'ny andron'ny zanak'Israely mpanjakan'ny Joda antsoina hoe Zedesiasy. Dia io Zedesiasy io na hoe nahatsoina ihany koa hoe Matania ny antsoina anazy. Matania ny anaran'ny Hebreo fa Zedesiasy ny anarany nomen'ny Babilôna ny azy. Dia ity mpanjaka Zedesiasy ity nefany inona ny zavatra nisy? Izy ity nanohatra ny satria ny fanjakana Babilôniana no nanjaka tamin'izany vanim-potoana zany, nanerana an'izao tontolo izao. Dia izy zany teo ambany fahefan'ny fanjakana Babilôniana. Nefa izy nanina nanohatra ny fitondrana Babilôniana. Ny zavatra nisy anefa dia ity, nisy mpaminany teo aminy, Anania no anarany. Dia io mpaminany Anania io dia miasa ho an'io mpanjaka io fa tsy miasa ho an'Andriamanitra. Miasa ho an'io mpanjaka io sy ny fitondram-panjakana ilay mpaminany fa tsy miasa ho an'Andriamanitra. Dia raha raisitsika kely ilay izy anaovantsika izay fampitahana zay dia hitantsika ilay fampitahana amin'ilay resaka hoe manahoana tokoa ary zany hoe mpaminany miasa ho an'ny sistema zany. Na miasa ho an'izao tontolo izao zany fa tsy miasa ho an'Andriamanitra. Verenantsika kely izy io fa efa hitantsika ihany ao amin'ny Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 no jerentsika. Dia vakintsika ny 1 sy ny 4. Fa nianarantsika teto izy io averenantsika kely fa tsy maninona mihitsy. Jeremia 7:20 sy ny 4. Dia rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany taona izany ihany dia tamin'ny andohan'ny nanjakan'i Zedekia, mpanjakan'ny Joda, tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 4 no nitenenany Anania zanak'i Azora mpaminany avy tany Gibeona tamiko tao an-tranon'i Jehova teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra nanao hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro Andriamanitry ny Israely efa notapahako ny ziogan'ny mpanjakan'ny Babilôna ka ao anatin'ny 2 taona no ampodiko amin'ity tanàna ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'i Jehova izay nalain'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna avy tamin'ity tanàna ity ka netiny ho an'ny Babilôna. Ary Jekonia zanak'i Joakima mpanjakan'ny Joda mba amin'ny Joda voababo rehetra izay lasa tany Babilôna dia ampodiko amin'ity tanàna ity o Jehova fa hotapahako ny ziogan'ny mpanjakan'ny Babilôna. Nanao faminaniana zany izy dia ny faminaniana nataony dia faminaniana milaza fiadanana. Izay zany ny zavatra ny faminaniana milaza fiadanana. Fa ary izay mihitsy ny zavatra misy ny mpaminany sandoka rehetra zany dia tadio tsara izay zavatra zay, eno tsara izay zavatra teneniko zay. Ny mpaminany rehetra izay mpaminany sandoka zany dia zao ny akabeazan'ireo dia maminany fiadanana foana ny mpaminany sandoka. Izy tsy mba maminany loza zany. Izy tsy mba maminany zavatra hoe mahatohana na mahatezitra zany fa zavatra izay mahafalifaly ny fo foana ny teneniny. Dia mirona makany amin'ny fisainan'ilay mpanjaka foana izy tsy maniry fiadanana zany. Fa zay zany ny mpaminany sandoka miteny fiadanana foana ny mpaminany sandoka. Zay zany zavatra anankiray zava-dehibe zay zavatra zay. Dia ny zavatra teneniny dia naminany izy nanao hoe afaka 2 taona ozy izy
dia ho afaka amintsika ny ziogany babilôna ozy izy dia ho ampidiana ozy izy zay baby rehetra mba amin'ny fanaka rehetra nalain'ny mpanjakany babilôna tao an-tranon'i Jehova. Dia ozy izy Jeremia nainao an'izany, amen, ho tanteraka tokoa ny zany lazainao zany. Fa zao ny tenen'ny Jeremia eto amin'ny 9:9 aona izy izy 9:7 ka hatramin'ny 9 dia zao ny tenen'ny Jeremia. Kanefa kosa mba ilonao zao teny izao izay ho lazaiko eo anatrehanao sy ny vahoaka rehetra. Ny mpaminany izay tany alohako sy tany alohanao hatramin'ny ela dia naminany ady sy loza ary arety mandringana ho amin'ny tany maro sy fanjakana lehibe. Ny amin'ny mpaminany izay manana ny fiadanana raha tanteraka ny teniny dia ho fantatra fa mpaminany ny rahan'i Jehova tompo, ny rahan'i Jehova tokoa izy. Ny mpaminany rehetra ozy izy zay tany alohako sy tany alohanao rehetra tany dia zao naminany inona, naminany ady, loza, arety mandringana ho amin'ny tany maro sy ny fanjakana lehibe. Fa raha misy kosa ozy izy mpaminany maminany fiadanana dia zao no afantarana azy fa mpaminany ny rahan'i Jehova izy tsy maintsy tanteraka ny teny izay nolazainy. Ity mpaminany Ananiaty nefa zao dia maminany fiadanana izy. Izy tsy mba manelingelina zany. Dia rehefa ianao moa rehefa tonga amin'ilay fitenenana hoe dans le sens du poil zany, rehefa manara-dreny rano ianao dia tena mahazo ohatrany hoe mahazo sitraka foana zany. Fa raha vao manohatra ianao dia manao tonga fanoherana ny mahazo anao. Zao fampianarana hoentina zao nge betsaka ny tsy mahazaka amin'izao, mitondra fanoherana zao. Fa raha zavatra fiadanana ny teneniko eto dia falifaly daholo ny ankabeazan'ny olona izay meno. Fa ny zavatra teneniko eto, ny ankamaroan'ny zavatra teneniko eto dia manohatra ny fanaon'ny olona rehetra, fanaon'izao tontolo izao, mahatonga fahatezerana sy faharomontana. Satria tsy zakan'ilay ratsy zany. Andriamanitra zany rehefa maniraka mpaminany tany aloha matetika dia izay foana, misy ady, misy fandravana tamin'ireny mpanjaka ireny, misy sabatra. Ary rehefa misy izy hoe faminaniana fiadanana dia ny afantarana fa mpaminan'ny Jehova ozy izy dia tanteraka ny zavatra nolazaina. Dia lasa niala teo amin'ny toeran'io Jeremia mpaminany. Dia inona ny zavatra nitranga? Tonga tamin'ny Jeremia ny tenin'i Jehova mikasika ny Anania mpaminany. Dia ahoana ozy izy ny tenin'i Jehova? Zao ny tenin'i Jehova. 12:10. Vakitsika ny 12:10 ka hatramin'ny 14:10. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova noho ny efa nitapahany any mpaminany ho afaka tamin'ny vozon'i Jeremia mpaminany ny zioga nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny ananao hoe izao ny lazain'i Jehova, zioga azo no tapahinao fa zioga vy kosa no ataonao solony. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely, zioga vy no nataoko tamin'ny vozon'ny reto firenena rehetra ireto mba hanimpony an'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ka dia hanompo azy izy. Eny, na dia ny biby dia aza dia omeko azy koa. Zany hoe mahatonga ny zanak'Israely zany babon'ny firenena babiloniana sy nanompo an'ny firenena babiloniana dia tena Andriamanitra mihitsy no nanao an'izay zavatra zay. Eto anefa Anania dia milaza fa hoe soron'Andriamanitra io. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova nanao hoe zioga hazo ny esorinao fa mbola zioga vy aza no ataoko eo ambonin'ny vozonao ozy izy. Dia mitohy ilay vaky teny eo amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10. 5:10 ka hatramin'ny 7:10 manao hoe dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny Anania mpaminany, mba enory Anania, tsy naniraka anao Jehova, fa ianao dia mampitoky ity firenena ity amin'ny lainga. Zay no mampaminany lainga azy, zay no mampaminany sandoka azy. Jehova tsy naniraka anao
15 teo olo izy tsy naniraka anao Jehova fa ianao dia mampitoky ity fireneny ity amin'ny lainga koa izao no lazainy Jehova indro esoriko tsy ho amin'ny tany ianao amin'ity taona ity ihany no hafatesanao satria fiodinana tamin'i Jehova no notorianao ny zavatra teneniny mpaminany lainga zany mpaminany sandoka dia zao miodina amin'ny Jehova ny zavatra lazainy amin'ity taona ity ihany ozy izy Jehova dia ho faty ianao izy izy ho esorina hiala amin'ny velona ianao satria ny teninao izy izy dia manao any fiodinana tamin'i Jehova no notorianao zany ny zavatra tenen'ireo mpaminany sandoka reo zavatra miodina amin'ny Jehova tsy tenin'Andriamanitra no entiny zay le hoe miteny tahaka ny dragona izy nefa manana tandroka tahaka ny zanak'ondro izy zava-doza be nge zany dia tanteraka arabaky tenin'olo izy eo amin'ny 17 ka dia maty tamin'ny volana fafito tamin'iny taona iny ihany Anania mpaminany hoe amin'ity taona ity ihany nefa tesanao dia maty tamin'iny taona iny tokoa Anania tanteraka ny teny Jeremia mpaminany dia hita fa mpaminany sandoka izy eo amin'ny tantara koa ny ahitantsika n'ity mpaminany ity rehefa tena mianatra n'ity tsika dia hitantsika hoe mpaminany sandoka tokoa io satria firenena ny resahana eto zany miteny tahaka ny dragona izy manana tandroka tahaka ny zanak'ondry miseho amin'ilay hoe endrika hoe ara-pivavahana zany ohatrany hoe firenena mpivavaka matahotra an'Andriamanitra dia ny zavatra teneniny ihany koa dia ohatran'ilay mpaminany Anania zafady ohatran'ilay mpaminany Anania hoe zavatra teneniny zany dia ohatrany hoe miteny fiadanana hoe mirassure zany izy rehefa miteny ohatrany hoe mitondra fampiononana mitondra fampaherezana mitondra ohatrany hoe fiadanana fa jereo nge zavatra entsika manerana n'izao tontolo zao misy firenena eto mbola tsy tonga amin'izay tsika miteny fotsiny misy firenena tsy mba hinonao mihitsy hoe ratsy mihitsy firenena io amin'ny asa zay ataony raha mba mihaino vaovao no fa ny hafa foana ny ratsy dia zay miaraka aminy koa tsara foana dia efa mba mety azoazontsika olona ihany fa tonga amin'ny resaka an'io mihitsy sika rehefa tonga amin'ny 7:20 any fa zay zany dia ohatrany hoe miteny fiadanana ohatrany hoe izy ny tena manana ny fahamarinana dia eo le anankiray mampaminany azy any koa dia miseho amin'ilay endrika ohatrany hoe masina be zany ity firenena ity sy matahotra an'Andriamanitra kanefany tsy mitondra ny tenin'Andriamanitra izy fa ny tenin'ilay dragona no entiny fa tsy ny tenin'Andriamanitra no entiny ny tenin'ilay dragona zay mahatonga miteny azy tahaka miteny tahaka ny dragona izy satria ny tenin'ny dragona no entiny fa tsy ny tenin'Andriamanitra no entiny zany dia ity mpaminany sandoka ity zany araka le tenantsika dia maneho firenena matanjaka lehibe anankiray zany izy ity amin'ny asany ara-pivavahana dia manohana amin'ny asany an'ilay bibidia voalohany izy zay zany ny asa taona izy ity firenena matanjaka lehibe izy ity zany ary amin'ny asany ara-pivavahana dia manohana an'ilay bibidia voalohany zay ny asa ho ataony satria zay ny fahefana nomena azy mampiakohaka ny mponina rehetra amboniny tany akohaka amin'ilay bibidia voalohany amin'ny lafiny voalohany dia zao ny parti politika zay misy eo aminy dia mirona makany amin'ilay antsoina hoe gouvernement chrétien de droite na hoe gouvernement tan'ny droite zany dia eo moa no misy an'ilay antsoina hoe droite conservateur amin'ny teny gasy moa tsy hitako izay lazana azy satria Madagasikara tsika tsy manana ny parti politika hoe ty gouvernement tany droite na gauche fa any amintsika dia samy manana ny anarany fotsiny parti politika fa tsisy hoe droite na gauche fa ty Ampitananomasina zany misy an'izay parti politika zay hoe tia ny gouvernement tany droite tia ny gauche ny gouvernement tany droite zany aty Ampitananomasina dia miresaka n'iny miresaka ny momba ny resaka lalàna zany resaka lalàna ny tena resahany zany fa ny resaka ny gouvernement tany gauche indray dia resaka sosialina fotsiny resahana amin'izany sy resaka zon'olombelona zay ny tena resahan'ny gouvernement tany gauche zany ary ny gouvernement tany gauche zany tsy tia resaka raha fivavahana zany fa dia zao
mitovy daholontsika fa ny gouvernementa ny droite de zao gouvernementa kristianina ny gouvernementa ny droite ny akamarony ary amin'ny afiny ankilany de ny parti politique amin'ity fitondram-panjakana ity de mirona am'izany hoe gouvernementa ny droite zany chrétien conservateur hoe droite kristianina zay conservateur hoe mitazona zany ny rafitra zay efa ara kristianina zany ankilany ray nefany a ny zavatra anankiray de zao niezaka zay ataony io firenena io zany de zao manamory ny kristianina rehetra na ny fivavahana rehetra ho ao anatin'ny programa anankiray amin'ny programa politika zay ataony zany mamory ny kristianina rehetra na ny fivavahana rehetra ao anaty programa anankiray manaraka an'izay zany rehetra zany ny asa zay ataony ity fitondram-panjakana ity na de eo zanafy zany rehetra zany na miresaka hoe asa ara-politika nataony na asa ara-pivavahana na asa ara-kolotsaina de ny tandrona zay zatrariny de zao tokana ihany hitondra ny olona rehetra amboniny tany iankohako eo alohan'ny bibidia voalohany zay ny tanjony zay na ara-politika io na ara-sosialy io na ara-pivavahana io raha ara-kolotsaina io de zay ny tanjona tena tratrariny mitondra ny mponina rehetra amboniny tany iankohaka eo alohan'ilay bibidia voalohany de raha vao miresaka tsika ilay bibidia voalohany izy no manjaka manerana am'izao tontolo zao mbola ho hitantsika hoe iza koa io bibidia voalohany io zany le babilôna lehibe de any amin'ny toko 17 zany tsika tena mijery mibahana mikasika ny zavatra zay ny zavatra anankiray nefa amin'ny asan'ity bibidia faharoa ity zany na le mpaminany sandoka de zao ny asa zay ataony de misy fahagagana sy fahamantarana ny zavatra ataony io ohatrany hoe zavatra resaka hoe zavatra surnaturel zany misy fahagagana satria amin'ny mampaminany sandoka azy zany de misy fahagagana zay ataony zany ary ny zavatra rehetra zay mivoaka amin'ny firenena io de arahany zao tontolo zao ny zavatra rehetra zay mivoaka amin'ny firenena io jerentsika ingela izy aty amin'ny apokalipsy toko 4:4 apokalipsy toko 4:4 de inona ny zavatra resahany eo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy apokalipsy toko 4:4 de ahoana izy fa fanahin'ny démonie ireo zany hoe le fanahy nivoaka avy teo amin'le dragona sy ny mpaminany sandoka ary ny bibidia de ozy izy fa fanahin'ny démonie ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo zao mba hanangona azy ho amin'le adiny le andro lehibe n'Andriamanitra tsy tozy izy fanahin'ny démonie zany makaiza zay mivoaka avy teo amin'le dragona avy teo amin'le bibidia avy teo amin'le mpaminany sandoka de mandeha makaiza ireo makany amin'ny mpanjaka n'izao tontolo zao izy manao inona manao famantarana sy fahagagana io zany le zavatra mahatalanjona eto manao famantarana sy famantarana sy fahagagana izy de inona ny anton'izay famantarana sy fahagagana zay de toy izany le izy mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa ny anton'izay famantarana sy fahagagana zay zany hanangonanareo mpanjakany tany ireo zany amin'le adin'le andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa zany de aty amin'ny toko 7 nefa de hitantsika ihany koa zay zavatra zay amin'ny asan'io mpaminany sandoka io zay inona zavatra resahany eo amin'ny toko 7 de ahoana izy 4 ary mamitaka izay monina amboniny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia sady milaza amin'ilay monina amboniny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany ary mamitaka izay monina amboniny tany izy amin'ny asa zay ataony zany io amin'le famantarana sy fahagagana mamitaka amin'izay monina amboniny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia ary milaza amin'izay monina amboniny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia manao famantarana sy fahagagana
amponina ambonin'ny tany. Ataony hitarihana ny olona rehetra ekoaka eo alohan'ny bibidia. Dia raha mijerytsika, satria miteny ateo hoe firenena milaza azy ho kristianina zany ity firenena ity. Milaza azy ho matahotra an'Andriamanitra. Milaza azy satria izay mba hoe an'Andriamanitra, hoe milaza azy ho an'Andriamanitra satria hoe tahaka ny zanak'ondry. Zavatra anankiray nefa dia zao miteny tahaka ny dragona izy. Dia amin'ny mahafirenena hoe mpivavaka anazy dia zao ny fiangonana izay misy eo aminy dia manao fahagagana sy famantarana tsy takatry ny saina. Mahavita famantarana sy fahagagana tahaka an'ilay voalaza to amin'ny toko 7:10 io. Manao famantarana sy fahagagana. Mitarika ny olona rehetra ambonin'ny tany mba hiakohaka eo alohan'ilay bibidia voalohany sy mba hampiaina ny sarin'ny bibidia izy izy. Mba hanao sarin'ny bibidia. Dia inona zavatra misy dia jereo fa firy ny fiangonana amin'izao fotoana zao izay mitsangana manerana izao tontolo izao. Izay moa ny ilazany zareo anazy zany hoe fiangonana evangelika. Feno manerana an'izao tontolo izao zany fiangonana evangelika zany. I fiangonana io fa lasa miparitaka manerana izao tontolo izao, mahavita manao asa fahagagana io, mahavita manao famantarana io. Misy miteny hoe nandray ny fanahy masina dia miteny ny famantarana fa nandray ny fanahy masina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ao am-piangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo ny fiangonana iray manontolo. Misy pastera mitsangana eo aloha eo manao démonstration mihitsy. Ohatran'ny hoe olona le tsy haiko raha hitanareo tambola tsy nivavaka mbola kely dia mijery an'ireny le mijery magie reny amin'ny télé le misy manao magie reny dia variana ianao mijery an'ileo mazika. Reny mantsy tsy azo tsika atao reny maha-kristianina antsika satria asan'ny devolo ny magie zany tsy afaka mijery an'izany intsony ianao. Dia ohatr'izany mihitsy nefa ny asan'irony ataon'ilay mpitondra fivavahana reny. Ary ilay mpitondra fivavahana manao an'ireny fahagagana reny dia matetika milionera daholo na misy miliardera mihitsy ary ny sasany. Dia rehefa tonga iny pastera iny, tonga eo aloha eo, inona ny zavatra mitranga? Ny olona mivavaka eo daholo zany dia aseny manatona eo ilay olona. Dia aifiny fotsiny ny tanany iny, tsingidina daholo ilay olona rehetra eo aloha eo. Dia misy olona koa amin'ny ankavanana eo dia aifiny ray ny amin'ny tanany ankavanana dia minjera daholo koa ny olona amin'ny ankavanana eo. Dia faly ny olona ohatran'ny hoe nandray ny fanahy masina olona. Ora olona. Izy nge ka miteny tahaka ny dragony. Nomena an'izany fahefana zany izy hanao famantarana sy fahagagana. Dia mahavita manao famantarana sy fahagagana izy. Vitany zany. Eo amin'io Apokalipsy toko 7:10 io ary izy. Mbola misy zavatra teneniny anankiray izay tsy takatry ny saina izay vitany mihitsy. Inona ny zavatra teneniny eo amin'ny Apokalipsy toko 7:10 io? Mahavita mihitsy izy eo amin'ny 4:10. Jereo tsara ny zavatra teneniny. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay omena izy ataony io mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany izy mba hanao ho an'ny bibidia so amin'izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Dia misy teny efa tsy hitako tsara le teny anankiray fa ny zavatra anankiray tenenina eo dia zao hoe mahavita mihitsy izy mampilatsaka afo avy any an-danitra ozy izy. Tena hoe vitany, tena mahavita manao an'izany fahagagana zany izy nge. Dia io firenena io ihany koa, inona ny zavatra misy amin'ny firenena io? Ny zavatra resaka mety hoe spiritisme zany na zavatra resaka hoe paranormaux dia mivoaka avao amin'ny firenena io daholo. Resaka le hoe voyance reny. Resaka le hoe miresaka maty. Mivoaka avao daholo zany rehetrarehetra fahagagana ange zany. Dia mino an'izany ny olona rehetra. Resaka le hoe extraterrestre. Misy mihitsy ara fivavahana amin'izany hoe resaka extraterrestre zany misy le resaka le hoe Raël iny zany. Na ny resaka hoe scientologie koa ohatrany. Izy daholo zany rehetrarehetra zany. Ora olona. Mba fantatsika moa izy ny extraterrestre resahantsika ty. Ny extraterrestre ndray dia zao hoe ny mponina ivelan'ity planeta tany ity izay ny atao hoe extraterrestre. Dia ny mponina ivelan'ity planeta tany ity dia izy ny mponina izay Andriamanitra sy ny vahoaka miaraka aminy. Nefa misy anankiray hafa ihany koa. Dia Satana sy ny miaramilany ireo le nazera tetỳ tany ireo. Extraterrestre koa zany ireo.
dia nefany ireto le mivavaka amin'ny hoe extraterrestre akoatra ny fampianarana ny soratra masina zany satria Andriamanitra tsy niteny mihitsy manao hoe misy eo amin'ny vera ny enanina any satria reny nivavahany le hoe extraterrestre zany dia ohatran'le film hoe E.T. moa izy iny raha tsy diso le any Steven Spielberg reny tamin'ny mbola kely nijery an'izany dia avy any amin'ny planeta hafa any dia mandeha soucoupe volante tonga eto amin'ny planeta tany be dia be nge ny olona mino an'izany zany nge resaka paranormaux zany hoe zavatra tsy takatry ny sain'ny zanylongolo dia hoe misy zany zavatra zany fa zavatra avy amin'ny devoly zany rehetra zany rehefa tsy avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny devoly satria Andriamanitra tsy miresaka an'izany mihitsy dia avy amin'ny devoly zany rehetra zany dia mino ny olona dia lasa any amin'ny firenena betsaka manerana izao tontolo izao dia be dia be ny olona manao ny mino an'izany zavatra zany sy manaraka an'izany zavatra zany. Eo ny sasany moa dia hoe ny fiangonana sasany dia miteny le hoe nahita ny vierge ahako tariananina na hoe nahita ny Kristy tariananina. Tandrema kely tsika rehefa mahita an'izay hoe nahita ny Jesosy na hoe nahita ny masony Maria. Fa Satana nge ka manao famantarana sy fahagagana lehibe. Ary mahay mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava izy. So dia voafitaka eo antsika hoe nahita ny masony Maria na nahita ny Jesosy. Fa le dragona ny eo ambadika an'io, mpamina ny sandoka ny eo ambadika an'io. Dia hoe miresaka amin'ny havanao efa maty ianao dia miresaka amin'ny razana, ny fombafomba malagasy io. Loza nge zany. Dia avy amin'ity firenena ity ihany koa satria tsy miresaka an'izay zany. Dia inona ny zavatra misy? Resaka hoe ny varotra zany na hoe marché moa ny ilazana anazy amin'ny teny frantsay, ny varotra momba ny resaka hoe miracle ny amin'ny resaka hoe spiritualité zany dia miazakazaka dia miazakazaka dia miazakazaka hitantsika daholo ny karazany mifangaro daholo ny kisosony vorona rehetrarehetra. Ao no mivavaka amin'ny Satana, ao no mivavaka amin'Andriamanitra, ao no mivavaka fivavahana zao liberté de tous les religions zany misy karazany rehetrarehetra ao anatiny eo. Na mivavaka amin'ny Satana ary le hoe satanista dia ao izy daholo zany. Dia anika na le fivavahana tena izy ara zany le an'Andriamanitra. Takona n'le satria fantatsika tsara fa Satana manakona le fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia fandraisantsika tetiny hoe any amin'ireny fiangonana evanjelika ireny dia zao na mitanjaka ray fiangonana ary misy fiangonana tahaka an'izany dia mitanjaka daholo ray fiangonana dia ao dia fa izy daholo zany miaraka ao daholo zany rehetra zany. Eo ihany koa ny resaka kolontsaina satria eo le hoe famantarana sy fahagagana no resantsika zany avy amin'ilay firenena. Resaka kolontsaina zany amin'ny resaka hoe cinématographie. Io cinéma jerentsika io. Ny zavatra izay alefa amin'ireny film ireny ange ka resaka faminaniana ange ireny film mandeha ireny reto. Ohatra zao nisy série izay nandeha tamin'ny télé teo hoe série 24 zay le 24 heures chrono zay le série efa ela le izy nandeha efa ataontsika hoe efa 5 taona lasa angamba zay no nisy an'izay série zay na mihoatra ry angambany. Dia eo anatin'izay série zay dia hoe président noir no atao mpanjaka hoe amin'ny firenena ohatra ny firenena amerikanina zany dia président noir no atao mpanjaka. Zavatra tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'ny amerikanina zany hoe président mainty no mpanjaka no présidentny amerikanina. Fa inona ny zavatra nisy? Vokatra ireny zavatra ireny efa novoizina nalefa dia efa tafiditra ao an-tsain'ny olona ireny. Tonga ny fifidianana Barack Obama, lany Barack Obama. Fahagagana nge zany. Fahagagana zany. Zany hoe misy firenena ngeza be anankiray io zany amin'ny lafiny resaka hoe kolontsaina zany ihany koa mandefa n'izany resaka hoe manerana ny firenena rehetra. Mamoy zavatra izy dia lasa inona? Lasa ohatrany hoe accepten'ny kolontsaina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Eo amin'ny resaka fampianarana miditra amin'ny firenena rehetra zay, miditra ny an-tsain'ny olona rehetra zany. Ohatra hoe fanambadian'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy. Miditra zany. Avany ny voaka daholo zany kolontsaina rehetra zany. Famantarana sy fahagagana zany. Ny lalàna izay lany amin'ny firenena. Izy no mamoaka an'izany.
dia lasa mpiarina amin'ny firenena izay misy manerana n'izao tontolo izao. Izany rehetra zany zany a zay le antsony hoe symptôme zany zay ny amin'ny hoe tendance efa bien définie. Zany hoe zany efa vokatra n'ilay zavatra efa mafiorina tao zany no navoaka tety ivelany. Efa zavatra efa marim-pototra zany. Zay mahatonga hoe Satana dia zao efa 9 taona izy niasa teto amin'ity tany ity, niasa amin'ny tsy takatry ny saina ny fomba niasany. Hainy niasa tamin'ny fomba rehetra io dia manaparitaka an'izany izy. Amin'izao fotoana zao zany efa manaiky an'izany daholo zao tontolo zao. Zay moa mikasika an'iny zany. Ka eo moa zany le miresaka tsika mikasika hoe rehefa nahately tahaka ny saona izy mivoaka avy teo amin'ny vavan'ilay dragona sy ny bibidia ny mpaminany sandoka nakany amin'ny firenena rehetra. Dia zao hoe ninona mety ho endrika io fa nahately tahaka ny saona io izay miasa makany amin'ny firenena rehetra zany dia zao ny tanjony io fanahin'ny démonie io zany dia zao hoe anangona an'izao tontolo izao sy hamitaka an'izao tontolo izao. Dia ireo mpanjaka ny tany zany. Ka rehefa azo ny mpanjaka ny tany dia maninona manaraka ho azy ny mponina eo aminy. Dia ny tanjona amin'izay dia zao anohatra an'ilay mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro dia ilay avy any Atsinanana io dia ilay Andriamanitra sy Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy. Dia inona moa io fanangonana izay ataony io zany satria ady no atao zany. Dia io fanangonana ireo mpanjaka ny tany ireo zany hiady amin'ilay mpanjaka avy any amin'ny Atsinanana izy zany. Dia raha mijery zany dia hoe io zany le antsoina hoe la toute dernière guerre mondiale. Io zany guerre mondiale faran'izay misy zany. Dia raha hitantsika tany amin'ny trompetra fahaenina dia ny zavatra hitantsika tany amin'ny trompetra fahaenina dia ireo mpanjaka ireo miady ireo satria misy ady sy filazana ady miady ireo dia maty ny ray mpatelin'ny olona. Fa eto amin'le kapoaka fahaenina kosa ny zavatra misy dia zao le fanahin'ny démonie makany amin'ireo mpanjaka ny tany rehetra ireo izay miady ireo ho lasa hery anankiray izy ireo. Dia ho hery anankiray io le antsointsika hoe nouvel ordre mondial. Io hery anankiray io le antsointsika hoe nouvel ordre mondial. Dia rehefa raikitra zany io ady io amin'ilay mpanjakany avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro izay Andriamanitra sy Jesosy Kristy, hiady amin'ilay mpanjakany tany zany izay eo ambany fahefan'ny dragona sy bibidia ary mpaminany sandoka. Dia zao hoe hisy fahoriana mbola tsisy ohatr' izany, hisy loza mbola tsisy ohatr' izany eto amin'ity tantaran'ity tany ity. Satria araka ilay niteneniko teo hoe c'est la toute dernière guerre mondiale io. Loza. Fa jereo tsara fa rehefa mitsoka ny trompetra nge, mitsoka ny trompetra dia jereo tsara ny zavatra efa misy iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao nge dia tonga amin'ilay fitenenana hoe efa raikitra ny sollicitation iny fitenenana zany hoe io resaka hoe réchauffement climatique misy amin'izao fotoana izao dia efa mampilaza io ny amin'ilay fiavian'ilay mpanjaka avy any Atsinanana. Efa mampilaza io ny amin'ny faharitran'ilay ony Efrata sady. Dia efa miray mihitsy zareo miezaka izy amin'izao fotoana izao ireo mpanjaka ny tany ireo hoe ahoana miezaka izy hiady amin'izany réchauffement climatique zany fa nga vitany miady amin'izany. Ny faharavan'ny Babilôna tsy maintsy ho tonga zany faharavana zany. Miezaka izy amin'ny lafiny rehetra anakanana tsy hatonga an'izany fanjakan'Andriamanitra zany fa tsy maintsy ho tonga zany fanjakan'Andriamanitra zany. Ninona ho ataony, ninona ho ataony. Fa zay indray zany mikasika an'iny zany fa tapitra indray ny fotoanantsika. Toizantsika indray izay lesona izay manaraka fa mbola tsy tapitra antsika zany ny lesona iny fa matoka fa amin'ny lesona manaraka dia ho tapitra io lesona iny mikasika ilay fampindrifina zany n'ilay trompetra fahaenina ny amin'ilay kapoaka fahaenina izany izay loza nararaka teo amin'ny ony Efrata. Ivavaka isika ary hisaotra an'Andriamanitra. Ivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra.
Jehovah Andriamanitra ray io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray raha navita nianatra ny teninao indray zay tamin'ity anio ity. Mikasika ny amin'ny naritran'ny Efrata. Mikasika ny amin'ny fanjakanao Andriamanitra izay ho avy sy mikasika ny amin'ny famorinana izao tontolo izao. Anohitra izany fiavianao izany sy adiny amin'ny fiavianao. Satana nefa dia efa valy faresy. Satria ianao dia efa nandresy tompo ary mbola haresy ary izay miaraka aminao ihany koa dia efa mpandresy raha teo. Ka dia miandry ary manantena ny fanjakanao izay Andriamanitra fa ho avy tokoa izany. Ary ny anton'izao fitoriana ny teninao izao dia sady manafaingana miantso ny fiavianao zay ary manafaingana izany ihany koa. Dia raina ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. Manamasinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Voninahitra ny eo an'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany sy rehetra ho amin'ny voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry amin'ny anaran'i Kristy nandratanay izao vavaka izao ray taona atrehinao. Alleloia. Amen. Dia izay indray ny fotoanantsika ary ka dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra amin'ny manaraka indray izany. Bye bye daholo.